Faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Anio Sabata faraka amin'ny 30 volana May 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany dia ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitantara ny fiovam-pony i Paoly. Ary raha nandeha aho ka efa nanakaiky an'i Damaskosy tamin'ilay mitatao vovonana iny, dia nisy mazava lehibe nanelatsellatra tampoka avy tany an-danitra manodidina ahy. Ka lavo tamin'ny tany aho ary nandre feo niteny tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Dia hoy aho: iza moa ianao tompoko? Ary hoy izy tamiko: izao ny Jesosy avy any Nazareta izay enjehinao. Ireo izay niaraka tamiko dia nahita ny mazava, fa tsy mba nahareny feon'ilay niteny tamiko. Hoy indray aho: tompoko, inona no ataoko? Ary hoy ny tompo tamiko: mitsangana ka mandehana ho any Damaskosy, fa any no holazaina aminao izay rehetra voatendry ataonao. Raha tsy nahajerinao ny famirapiran'ilay hazavanao, dia notantanan'ireo niaraka tamiko ary tonga tany Damaskosy. Ary ny lehilahy iray antsoina hoe Ananiasy, mpivavaka manaraka ny lalàna sady tsara laza teo amin'ny Jiosy rehetra izay nonina teo, dia nanantonay ary nitsangana ka niteny tamiko hoe: ry Saoly rahalahy, mahirata. Ary tamin'izany ora izany dia nahiratra aho ka nahita azy. Dia hoy izy: Andriamanitra ny razantsika efa nanendry anao hahafantatra ny sitrapony sy hahita n'ilay marina ary hiaino ny teny alokin'ny vavany. Fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ary ankehitriny, inona no andrasanao? Mitsangana, aoka ianao atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao amin'ny fiantsoanao ny anarany. Amen.